Salama daholo eo androany isika dia ndao raha iresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Arivony mamo fatin-jaza ny boridana ny fatitra ny tendany sy ny hosipotaka no hita. Ampahy manga zazavavy kely iray izay hita faty nisy namony tamin'ny fomba feno habibiana. Maty ny hanonana ny raim-pianakaviana iray izay manodidina ny 70 taona tao amin'ny fokotany Tanambao-Veriry Toamasina ny alahady maraina lasa teo iny. Mpianatra naratra teny Votovorona lasa jamba ny masony ilana. Tao anatin'ny 20 taona lasa izay dia nanjakany toe-tsaina feno kolikoly fitaka ny tanàna ny Toamasina. Tsy misy intsony ny toerana ofisialy natokana ho an'ny fanariana fako ary 700 ny vahoaka izao no voakasiky ny tondra-drano isaky ny misy orambe ho hiatrany Andriamatoa Roland Ratsiraka. Fanambarany CCS nasionaly taoriny fanehoan-kevitry ny fanefana mpanatanteraka mikasika ny olana lavareny izay iainan'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary ny fahatsapan'izy ireo ny fisian'ny fiovanana manoloana izany. Ireo ny fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny abone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa misesy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Nitranganana fahafatesana mampiahiahy tao amin'ny andrefany tanànan'ny Ambohibary commune Ampahimanga district-ny Rivonimamy ny alakamisy lasa teo. Araka ny fitsirihana sy fizahana nataon'ny dokotera dia fatin-jazavavy kely izay miboridana tanteraka misy dia nitady amin'ny tendany. Izany hoe mety nokandaina ity zazavavy ity ka izany sy nonitarika ny fahafatesany. Ankoatra izany dia feno fotaka ihany koa ny vavany satria hita tao anatin'ny lakan-drano ny fatiny. Ahina ho efa herinandro no nahafaty azy ity ary efa simba ny razana sady namofona. Mbola tsy fantatra kosa na niharan'ny fanolanana ity namoy ainy ity na tsia. Raha zoina ny tranga dia sefim-pokotany tao amin'ny toerana io koa no nampandrehy ny zanatobim-paritra Ampahimanga mahakasika ity fahitana fatin-jaza ity. Taoriny fizanana tao dia nampandrehy tamin'ny Hainao Manjery ny mpitandro ny filaminana mba hamantarana izay ho fianakavian'ny maty. Tao anatin'izany no tonga tao amin'ny birony zanatobim-paritra Ampahimanga ny ray aman-drenin'ilay zaza voalaza fa mipetraka ao Anosizato Antsinanana Antananarivo boriboritany faha-efatra. Nambarany reto farany fa zanak'izy ireo ilay namoy ny ainy. Zazavavy sahabony 7 taona izy io ary nambinitsoa hery ny aina no fiantsoana azy. Araky ny nambaran'ireo ray aman-drenin'ilay zaza ihany dia ny volana Jolay no nanomboka tsy hita ity zazavavy kely ity. Niantsena niaraka tamin'ny reniny tao amin'ny tserana Nosy Be izy io. Raha variana nakaentana tsy lavitra ny reniny dia nitodika kanefa tsy hita intsony ilay zaza. Mandeha moa ny fanadihadiana ahitana ny marina rehetra mahakasika ity tranga ity. Efa natolotra ny fianakaviana ny razana. Marina fa tsy misy fianakaviana na olo-pantatra izy ireo ao amin'ny commune Ampahimanga sy ny manodidina fa ny dadabe any Nambinitsoa hery ny aina no avy ao Manalalondo. Ka noho izany dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo izay avy ety amin'ny Watawata gasy ainganeka ho tsara levenana ny maty ary ainganeka ihany koa mba ho tratra ireo izay nahavanondoza amin'ity tranga famonoana amin'ny fomba feno habibiana ity. Any Toamasina indray hitan'ny fokon'olona ny tsirara tampoka teo amin'ny arabe tao Tanambao-Veriry ny raim-pianakaviana iray ary noentin'olona tao amin'ny hopitaly izay tsy miankina iray tao Tanambao faharoa ny tenany. Tsy nahitam-boka nefa ny fitsaboana nataon'ireo mpitsabo izay efa nanao izay ho afany. Voatery noentina teny amin'ny CHU anaraka ny inona indray. Araka izany ity rangahy ity saingy efa tsy nisaina intsony ilay raim-pianakaviana tamin'io fotoana nahatongavany tao amin'ny hopitaly be ny Toamasina io. Ny fanazavana mpitsabo no nanapirofo fa noho ny tsy fahampin-tsakafo no nitarika ny fahafatesana. Marina fa tsy voizao no misy olona maty ny hanonana tao Toamasina tao. Maty araka izany ilay raim-pianakaviana iray izay manodidina ny 70 taona tao amin'ny fokotany Tanambao-Veriry Toamasina ny alahady maraina lasa teo iny izay maty ny hanonana moa izany mazava ho azy. Resaka raharaha ny mpianatra teny Votovorona indray dia ny raha nahalala ary ny raha nahita fa nisy izay fitokonana nataon'ireo mpianatra ny Votovorona efa herinandro vitsy lasa izay mahakasika ny fitakiana ny vatsim-pianaran'izy ireo sy ny tombontsoa izay tokony ho azon'izy ireo mandritra ny taom-pianarana izay voalaza fa
tsy nahazo vatsim-pianarana tao anatin'ny enimbolana moa ireo mpianatra ny votovorana tamin'izany ka izay no antony tena nahatonga azy ireo lidina an-dalambe nanao hetsika mba ho fitakiana an'izay vatsim-pianaran'izy ireo sy izay tombontsoa tokony ho azon'izy ireo zay mba hanairana an'ireo tompona andraikitra mahakasika an'izay rehetra izay. Nandritra izay moa dia nisy ny fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana ka iny avy hatrany fa nisy ilay mpianatra anankiray izay naratra mafy teo ankaikin'ny masony no nidarika lacrymogène izany hoe bomba mandatsajany maso moa izany mba hanaparitahana anireto mpianatra ireto. Nahatratra roa tapitrisa ariary ny tsipaipaika nataon'ny mpianatra mba hanampiana hitsaboana any Hovatina izay naratra nandritra ny fihetsiketsehan'ny mpianatra teny amin'ny SPA votovorana izay ka fantatra amin'izao fotoana izao fa lasa jamba ny masony iray izay naratra tamin'izany. Ireo mpianatra teny an-toerana moa no nanao tsipaipaika mba hahafahany ity mpianatra naman'izy ireo ity nisitraka fitsaboana tany amin'ny hôpitaly ka dia andrasana itondray no mety ho tohiny fihetsiketsehana ataon'ireo mpianatra ao votovorona mahakasika an'izay fitakiana izay amin'ny resaka tombontsoan'izy ireo sy ny vatsim-pianaran'izy ireo zay. Any Toamasina indray dia naneho ny heviny Andriamatoa Roland Ratsiraka mahakasika ny toe-javatra izay misy ao amin'ny tanànan'ny Toamasina ao. Tsy misy intsony ny fanajana na ny fanatanterahana drafim-panjariana ny tanan-dehibe, tsy misy intsony ny fanaraha-maso nisan'ny cyclopus sy ny tiktik, tsy misy intsony ny famantarana ny famovizana tara 3 taona ny fampidiram-bola amin'ny hetran'ny trano sy ny tany, mipetraka trany ny kolotsainy kolokolo eo anivon'ny commune, tara ny fandoavana ny karama nefa efa tsy voafehy intsony ny isan'ny mpiasa sady lasa atao politika ny fampidirana olona hiasa izany. Potika tanteraka ny lalana, tsy misy ny drafitra ho amin'ny lakan-drano vaovao, ahitana fanorenana maharitra eny amoron-dranomasina, zavatra tsy fahita maneran-tany izany. Zaraim-potsiny tsy misy fanadihadiana ary voalotiny kolikoly ny fanomezan-dalana hanorina. Ny alafilao misy amin'ny Pangalanina izay nambolena tamin'ny andron'ny Roland Ratsiraka mbola ben'ny tanàna dia namidy. Tsy afaka mandeha eny amin'ny plazy intsony ny vahoaka ny Toamasina. Amin'ny ville tsy misy plazy fa beton izay Pangalanina lafo ho hiatrany Andriamatoa Roland Ratsiraka. Tao anaty 20 taona lasa arak'izany dia nanjakany toe-tsaina feno kolokolo fitaka ny tanànan'ny Toamasina. Tsy misy intsony ny toerana ofisialy natokana ho an'ny fandalinan'ny fako. 700 ny vahoaka izao no voakasiky ny tondra-drano isaky ny misy orambe. Io ny fanambarana izay nataon'ny Andriamatoa Roland Ratsiraka raha nitafa sy ny resaka tamin'ny hainao manjery anankiray tao Toamasina tao. Eo amin'ny resaky ny fampianarana indray dia efa nampahafantatra sy natolotra ny tompon'andraikitra na ambava na antsoratra ny vahaolana azo ampiharina rehetra mifandraika amin'izany, manentana ireo tompom-pahefana hiroso amin'ny fametrahana filaminana sosialy araka ireo tolo-kevitra avy ny fotony izay antoky ny fahombiazana akademikan'izy ireo. Anisan'izany ny fanadiovana amin'ny lafiny rehetra, hanavahana ny vary amin'ny tsiparifary, manentana ny fahefana mpanatanteraka ny CSCS mba handroso vahaolana voadinika tsara sy mahomby ary hitondra filaminana sosialy maharitra. Izay arak'izany ny fanambarana izay nataon'ny CSCS nasionaly taoriny ny fanehoan-kevitry ny fahefanam-panatanteraka mikasika ny olana lavareny izay iainany fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary ny fahatsapan'izy ireo ny tsy fisian'ny fiovana manoloana an'izany rehetra izany ka dia andrasana eto ary izay mety ho fandraisana andraikitra ataony ireo izay voakasika an'izany fanambarana izany. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misesy tamatamatasy. Tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.